eto natrianay indray mpanao gazety vaitro natsoa fa atao amin'ny TVM nampalaza an'Andriamatoa Jean-Claude Andrianaivo ngiado nitya ny telomea andro ny fahafahany mpanao gazety ianao moa isika mahazokitry olona atsika dia zay foana mifanontaniana maro zao ireo ankizy hiditra amin'ity sehatra na asa masiny ity mipofo zao atao amin'ny Saint-Michel dia misy toerana fampiofanana inona re tompoko mba torohevitra omenao amin'ireo tanora ireo voalohany aloha tsy maintsy mamantatra tsara izy hoe inona zany gazety zany ahoana manaovana an'izany gazety zany ka io tsy raidraisina fotsiny na eo fitrahana fotsiny amin'izao fa iofanany mba azahoany an'izay tena zavatra tena le ataontsika hoe fotom-pahaizana zay fa tsy ataotao foana raha vao ataotao foana mieritreritra fotsiny tonga dia mitsotsaka amin'izao zay ma tsy mampaneho amin'izao fotoana izao tonga le olona anankiray sahalan'ny hoe mandeha mitady asa atao sahalan'ny asa rehetrrehetra ilay fanaova gazety ka rehefa tsy haiko etovely tsy maintsy misy fandaliana fahaizana io mila fifana zay ialana amin'le alatsina mampiasa lehibe ny frantsay hoe médiocrité zay mihitsy fa raha zany dia mora enjehny olona le mpanao gazety rehefa tsy vonona zay zany hoe amin'le hoe tanora anangana no avy ny tena tanora ireo zany misy olo atsika fa ary manana toerana mavesatra be ve izy eo amin'ny fampaharitrona nyity firenena malalatsika ity atoka tena mivonona mihitsy ary milofo amin'ilay teneniko teo dia tena tafiditra tsara mihitsy izy eo am'izay tonona atao zay hoe misy anjara mihitsy amin'le fampandrosoana le firenena fa raha ohatra ataotao foana io dia tsy mampandroso an'le firenena sy mamaky ampitrorosa an'le firenena ary zay eto angamba mety misy ogaga ihany taitra ny lazako hoe ny gazety ary ny radio mba amin'ny televiziony tena tompona andraikitra lehibe mihitsy amin'ny ampitrorosa n'ity firenena ity fa tsy hoe andeha hanirika ny mpanao politika fotsiny tsika fa tena nisy andraikitra lehibe ny radio ny televizion ary gazety mihitsy na tonga zao dia zavatra zao aiza ho aiza zao misy anao Andriamatoa Andrianaivo ka za moa mampianatra ataon'ny samisesitra na sekoly momba ny café serasera Saint-Michel efa raika amby folo taona satria raha vao nisokatra raha vao nisokatra ty sekoly ty dia izay zany namora vola azy dia namokatra azy ary nanomboka nampianatra tsara hatramin'izao dia mbola mampianatra dia misaotra anao Andriamatoa Andrianaivo fa dia tena velim-panantenana tokoa za zao teny aminao zao satria fa ela netezana fa dia ambanin'ny fehinao reto tanora reto ka dia matoky zany fa afitra ihany ty fireneny ity miakina aminy ao